tsy enatra no mandrava araka ny fitakiana natao teny Ankianjana nandritry ny tolona nitarika ny fionganany Andro Rajoelina hoy ny vondrona kafim. Lasa tsy tarika makany amin'ny efanivana raha mbola ijoro amin'ny Repoblika Fahefatra ny fitondrana misy amin'izao fotoana. Izay tanjona mbola ijoron'ny kafim ny famerenana ny sy fampatsahivana ny zavatra notakiana hoy ny filohan'ny vondrona kafim Eliara Bevahiny. Tafapetraka ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanolotsaina avo miara mitantana amin'ny firenena saingy mbola misy ireo tsy tanteraka araka izany. Dia na eo ary ny fanohanana ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao zany dia ny filohan'ny fanavaozana sy zevatra amin'ny rahalahy ao conseiller ireo dia zay zany mametraka trano hoe efa nirosontsika fa misy ihany kosa zany no mbola tsy tanteraka. Dia izay le mbola tsy tanteraka izay zany no mbola ampijoroan'ny kafim sy mbola anaovanay ny fitakiana hatrany zany satria ny safidy lalan'ny fanovantsika rehefa ny safidy ny lalan'ny fanovana dia izy hoe tsy tahotra ary tsy enatra mihitsy no mandrava raha tena metrehitra anangana zavatra vaovaotsika na anangana firenena vaovaotsika. Dia izay zany no mbola ijoroanay kafim hatramin'izao. Raha niroso tamin'ny fanaovana soni ireo antoko politika 910 ny ray feo tamin'ny vondrona kafim ny volana janoary teo dia nitaky ny tondrosotra mazava mariky ny fijoroana amin'ny tolona. Malagasy samy malagasy ny tokony ijoro fampiresaka eto amin'ny tany izay miantso ny FFKM hitarika ireo vondrokery fampiresaka araka izany ny kafim. Hoanay zany ataon'ny vondron-kafim ary amin'ny tanana ny rehetra dia hoe fa maninona moa zany itsika samy malagasy tsy afaka hitady vahaolana mihitsy ho an'ny firenentsika fa sanatria zany dia hanaovan'ny avy any ivelany pression tsika sahala amin'ilay fanontanianao teo zany zay vao hikoropaka hitady vahaolana ho an'ny firenena. Ary rehefa ny avy any ivelany koa zany manao pression dia mazava ho azy ny zavatra nisy teto hatramin'izay fa zay tiandry zareo zany no ampiarina dia lasa mpanao soni fotsiny tsika. Dia isan'ny ampisian'ny kafim zany ny fitakiana amin'izay hoe tsika ne manana andreo lay ray aman-dreny ampanareo dia ny FFKM zay efa ny mandateny ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao koa moa zany dia anentananay azy ireo hoe mijoro ary tena miangavy anareo zay ray aman-dreny aby koa ny mety misy koa ny hafa adievitra io mety hitondra vonona hitondra ny anjara boriky ny ampiakatra ny samy malagasy eo ambony latabatra ifampidinika. Dia izay zany dia mitaky hatrany an'izay le hoe anjaranareo ray aman-drenireo zany no manentana ny ondronareo. Lalatsaina efatra no ijoroan'ity vondrona ity amin'ny fanatanterahana ny dinika ivoahana amin'ny krizy dia ny fanohanana ny fitondrana fanavaozana andravana lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra ary ny fanolorana tondrosotra. Ny Dinandalambe Androany ireo mpono amin'ny komina ambanivohitra Antanandava distrika Beroro manoloana ny fanaparam-pahefana izay ataon'ireo mpitondra ny atoerana. Fento anteraka ny kapoaka ho nambarana ireto mponina ireto. Anisan'ny antony tonga izao hetsika izao moa dia vokatry ny teny tsy voahevitra nataona délégué d'arrondissement nandritra ny kabary izay natao andry niaraka tamin'ny assistant sy olom-bavam-boaka ny atoerana sy sefy bokotany vitsivitsy. Zay zany aveto Tanandava veto zay ny commune Tanandava zay avy délégué misy namany sy mba resaky tokony fagnanara tokony fagnarahamonina ny natao fa afaky resaky ny mapetraky sy afaky nandrampy ny ray aman-dreny zay satria ny ray aman-dreny no magna natao navory aby amin'io ino magna resaky ho tsarainay izao faranay gaga la natao amizay raiky ato napita amizay raha io nahely amin'ny commune satria raza zao mbola sararazan'olo raiky sy mbola isy raiky vaky kabaro sagnatrian'izao isamboa ho aveladresaky sy mbola isy raiky zay fa toy aho be avao maro ny fanjakana ny aveto sy mbola sy nanao mbola hamboa zao raiky mba roa minday amboa roy ka avy ato koa minday amboa telo sy mbola isy raiky zay gagany aho zay nahatonga anay maromaro neliky nahavy nanindrina ny bureau ny délégué sararaha bureau ny maraha io fa bureau mpanjakana ka lafa malay iara-monina amin'ny Tanandava fokotany ny Tanandava no commune azo apetraky eky bureau sara iraiky avao délégué maro ny délégué teto fa tsy nanako nataony tia zay zany agnisan'ny napaseky anay commune Tanandava eo tsy fagnava lafa atao commune Tanandava naseky aby zay nahavy nanindrina anay mivavahady gnao nandroany tsy namila vila heta sady tsy namofiky azy fa
ro vao misy iorony narindry izay tsy nafalan'ireo mpona no sady miaro fanambanina. Ny afara tamin'ny fangatana fanesorana anireto farany moa ny hetsika nataon'ireo mponina ary tonga teny amin'ny profesany mihitsy ireo mponina nanao izay hetsika izay. Izahay ato amin'ny commune Tanandava dia nanao grève nandroano ny zavatra nataon'ny délégué sy assistant nyty tanàna ity. Nitovatovany ny razanay fa olo baka Signana. Zay zany ny resaky nataon'ny délégué, zay zany mampaseky anay ato amin'ny commune Tanandava nandrindrina anay io bureau-ny délégué io. Ka manomboko zao ay mangataka amin'ireo mpitondra ambony agny fa indrindra anao chef de district zay midésigné io délégué io. Ovao manomboka androany ny délégué fa sy mana délégué io sona satria sy mahay miara-miasa aminay. Ka mila délégué vaovao ay. Manomboko zao zay de fa sy mana délégué io manomboka amin'izao andro itenena anay zao. Izahay fokon'olo ny Tanandava ato zay mivory eto zao. De mangataka aminao koa monsieur le député. Ovao assistanay Tanandava fa sy tianay. Io zavatra fanteneniko taminao hoe reo mpiaradia aminao reo mamehy lalitra anao député. Zao ny lalitra fahanananay eto zao amizao. Sisy dikany ny ray aman-dreninay da atao fisy volo mandeha efa-tany. Araka ny fanazavana moa ho defa nomenimena ihany ireo vahoaka manoloana ny tsy fangararana ny fanampiana azo avy amin'ny BNZRC sy ny ministera am-pona izay navoatontona ny anaran'ilay délégué. Eo ihany koa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny olom-boafidy any an-toerana. Nilaza ireo mponina fa tsy misy tarainana ka izany no nahatonga izao fidinana an-dalambe izao.